fiangonana jesosy mpanafaka sy ny JMTV mandolotra antsika teny mpanafahana oronan-tsary mirakitra toriteny fampianarana fampahirezana. raisoary ny baibolinao amaky ten'Andriamanitra tsika ato amin'ny Korintianina faharoa toko 5 fakitsika ny andininy 7. Korintianina faharoa toko 5 ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Halleluja. Rehefa nandray an Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia nanomboka teo no niditra tamin'izany hoe mandeha ampinoana isika. Nisy zavatra lehibe nataon'i Jesosy antsika teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahotantsika rehetra izy, izany hoe voavela ny fahotantsika rehetra. Nivezatra ny fahoriantsika Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, noho izany ninona zavatra lalovanao ety ambonin'ny tany dia tsy hitambesatra aminao zany, satria efa mivesatra an'izany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe isy fahagagana sy vahaolana ary fanafahana foana ho amin'ny zavatra rehetra mbola andalovanao eto ambonin'ny tany. Fahatelo, ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Ka rehefa nentin'i Jesosy tamin'ny diakapoka teo amin'ny hazo fijaliana ny aretintsika, dia tsy mahazo mijanona ao aminao koa zany androany raha misy fa amin'izao fotoana itenenako izao dia sitrany ianao. Ireo zavatra lehibe izay teny ilayntsika eto ambonin'ny tany ireo, ranadasy rahavavy, ny famelana ny helontsika, ny fivesaran'i Jesosy, ny fahoriantsika rehetra, ary nitondrany ny aretintsika, ireo dia tsy zavatra mandeha ho azy na hoe automatika rehefa lasa pino isika. Momba famelan-keloka dia nitoriana ny filazantsara mihitsy tsika mba handraisantsika ny famelan-keloka sy ny fiainam-baovao. Amen. Dia noraisintsika izany ary mahatsapa fiainam-baovao tsika, izany hoe nino isika, nino filazantsara. Halleluja. Fa le izy noraisintsika tamin'ny finoana, ary amin'izao mahampino antsika izao dia mbola ampahirezin'ny tenin'Andriamanitra tsika hoe mila miaiky ny fahotantsika sika. Amen. Mila mibebaka raha misy fahadisoana dia mandaitra foana ilay famelan-keloka. Halleluja. Tsy automatika koa ilay fivesaran'i Jesosy, ny fahoriantsika. Izany mahatonga ny tompo nampahirentsika hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ninona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany ho Jesosy. Halleluja. Izany mahatonga antsika nampahirezin'ny tompo hivavaka amin'ny isaky ny isan'andro isan'andro, na misy zavatsarotra na tsisy zavatsarotra, na misy fahoriana na tsy misy, satria ny fandraisantsika vahaolana sy fitahiana fahagagana avy amin'Andriamanitra dia finoana no andraisantsika an'izany koa. Halleluja. Ary ny vavaka dia fanehoam-pinoana, fanehoana fiankinana amin'Andriamanitra. Amen. Hoy Jesosy hoe mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Halleluja. Ka tonga eto ianao efa nivavaka dia efa nisaotra ny tompo, fa mbola
ho azonareo zany zany hoe mety isy fotoana kely fa le izy ho azo. Amen, amen. Hitanao amin'izany fa ny zavatra mafy mahazo atsika na dia fanentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary fahoriantsika nivesatra amin'ny fahoriantsika izy, dia tsy maintsy mila mivavaka tsika mba handraisantsika an'izany ampinoana. Amen. Ilay dia kapoka teo amin'ny hazo fijaliana nitondrana ny arentsika na hasitranana atsika, izany hoe efa stoko be mihitsy ilay izy, efa vita, efa lovanao, anjaranao, fanananao omeny Jesosy ianao fanasitranana, fa tsy mandeha ho azy koa ilay izy. Izany mahatonga ny ten'Andriamanitra ny teny hoe mifampivavaha mba hahery ianareo, mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Hoy koa Jesosy ametra tamina marary izy dia ho sitrana ireny. Ny finoana amin'ny fanasitranana raisitsika ampinoana ny fanasitranana vitan'i Jesosy. Raha atao bango tokana zany ny fiainantsika nanomboka tamina lorantsika ny tenantsika ho an'i Jesosy dia finoana an'Andriamanitra tanteraka, finoana ny tenin'Andriamanitra tanteraka no andehanantsika manomboka izao fa tsy fahitana. Rehefa makato amin'ny ilany ankavia ato dia andao ataontsika hoe ato ny plasin'ireo izay mandeha amin'ny fahitana. Rehefa makato ankavanana ato kosa dia ato ny toerantsika pino izay mandeha amin'ny finoana. Fa aloha azavaiko aminao hoe inona avy ny zavatra tsapantsika ato sy ato. Rehefa ato tsika pino dia ato tsika no ilay antsoina le hoe mandeha amin'ny fahitana. Mandeha amin'ny fahitana mira, misaina, miteny, mihetsika araka ny zavatra hita sy rea ary tsapa. Averiko indray, mandeha amin'ny fahitana mira, misaina, miteny, mihetsika araka ny zavatra hitan'ny maso, ren'ny sofina ary tsapa. Zay no atao hoe mandeha amin'ny fahitana. Ohatra, na hita ianao tao amin'ny tele dia ny saintsainan'iny ary nanomboka nameno ny fisainanao ny hitatra tao an-tsainao iny dia ny teny araka ny zavatra hitanao tao amin'ny tele ianao, ny hetsika araka ny zavatra hitanao tao ianao. Mety vaovao ratsy ilay izy ka rehefa mihetsika araka ilay zavatra hita amin'ny masonao sy ren'ny sofinao ianao dia natao hoe mandeha amin'ny fahitana ianao amin'izay fotoana izay. Ato amin'ity mandeha amin'ny fahitana ity, ato no ahafahan'ny devoly mamely anao. Ato amin'ity mandeha amin'ny fahitana ity tsy mahita an'Andriamanitra ato ianao. Ato dia toerana tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fa toeram-pijaliana no ato, toeram-pahoriana no ato, toeran'ny tebotebo sy ny tahotra no ato. Ary izao tontolo izao izay mbola tsy mandeha amin'ny finoana dia jereo tsara fa mijanona ato daholo. Ato daholo. Ato ny devoly no afaka mampahory anao, mamety olo-tsaina ratsy anao. Ato ianao no lasa mieritreritra zava-dratsy, ka na dia tsy mieritreritra fahotana ary ianao fa mieritreri-doza ianao, mieritreritra loza ho avy, tandondomin-doza ianao ato, tena tsy mahita tory ianao ato, sahirana ianao ato, matahotra ianao ato, tsy manan-kery ianao ato, tsy ndrin'ny devoly ianao ato. Ato ianao resy ianao ato, mety hamoy foy ianao ato. Zay ny ato. Ohatra fotsiny nandritra ny confinement dia be tamintsika no tonga ho azy tato ary fahatatsika ny zavatra nahazo atsika. Leo be ato tsika. Fa ato indray izao. Tovy amen mafy. Alleluia.
ary androany tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra entitra ianao fa ato dia tsy mahalala ny marina fa tsy ny tenin'Andriamanitra ianao. Raha tatsy ianao dia izay nijerenao ny marina aminao ka tafiditra tao anatinao, fa ato kosa dia tsy miraharaha le ato mihitsy ianao na inona mitranga na inona hita na inona tsapa, fa ato ny tenin'Andriamanitra ihany ny marina aminao. Ato, aleloia. Ny fanavotana vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao no marina aminao ato. Izay lazain'ny fanan'Andriamanitra aminao no marina aminao ato. Ato ianao dia olona tsy te halala ny zavatra misy, fa mifantoka amin'izay lazain'Andriamanitra. Ato dia toerana feno fitahiana ato ranadasy rahavavy, toerana feno fandresena ato, toerana ahitanao an'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra ato, toerana ankasitrahan'Andriamanitra anao ato. Tsy misy azontsika tao azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Ho Jesosy amintsika hoe raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ato no ahitanao an'Andriamanitra. Ato dia tsy miasa ato ny tahotra, tsy miasa ato ny tebiteby, ary ato le mpitondra tahotra sy tebiteby mihitsy no hitsakitsahanao amin'ny lohany. Aleloia. Ato ianao dia mandresy ny devoly sy ny asany sy ny planina ny rehetra. Hoy ny mpianatra indray andro, Tompo, rehefa namoaka devoly izy ireo, nahoana tsy nahavoaka azy izahay? Dia inona navalin'i Jesosy noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany, zany hoe nareo io dia indraindray ato fa indraindray ato. Rehefa niatsika be ilay devoly tamin'ilay zazalahy, o rahalahy, enjany ity rahalahy, mbola voavoaka antsika ve izy ity? Ato izy amin'io. Dia izy anankiray, o rahalahy, ka ny anaran'i Jesosy anie mahagaga? Eny ary. Fa rehefa mbola manahirana ny zavatra hita amin'ny maso, satria tena mihitsy, o rahalahy, ary amin'iny fotoana iny dia makato indray. Fantatro misy zatra tadidinao eo am-pianonan'ny toroteniko amin'izao fotoana izao, ilay zavatra nitranginy. Fa manomboka androany tsika tsy ho azo adalaina ato intsony ato amin'ity fahitany ity. Tena leo dia leo ato amin'izay tsika fiangonana izao. Ranadasy rahavavy, indraindray tsika mikorotan-tsaina, dia tsika aiza ianao Tompo? Fa ny Tompo te anontaniana koa fa aiza aloha ianao izao? Tena raha izao no mitohy Jesosy, aiza ianao e? Dia ny Tompo, ianao aloha mba jereo, aiza ianao? Aiza ianao? Ato ianao amin'iny mikorotan-tsaina iny. Ato ny toerana fiasan-doha, ato ny toerana ato zany hoe stress zany ny tena ho hitanao amin'ny heriny sy ny tanjany. Ato zany hoe fangororona sy fampitahorana zany ny tena hitanao hoe tena mavesatra sy mila hafaty. Fa izao no teny Tompo amintsika androany. Finoana no andehanantsika manomboka izao. Tsy halatsontsika, ato foantsika, mandra-piavin'i Jesosy atsika. Halleloia. Jesosy dia miteny ao amin'ny Luka 20:20. Rehefa nitantara ilay vehivavy nahery nangataka izy dia any amin'ny farany indrindra dia izao no teny: raha ho avy ny zanak'olona, izany hoe ho avy tsy hoe lahapakatra amin'ny fiangonana, moa ahita finoana etỳ ambonin'ny tany va izy? Amin'izao akatoky ny fampakarana ny fiangonana izao dia tsy maintsy manapa-kevitra tsika menakavy tsy hiala ato intsony mba ahita finoana Jesosy raha ho avy. Ireo mpino fa mandeha amin'ny finoana. Alleluia. Hoy ato hoe
ny atao hoe mandeha amin'ny fahitana ianao dia misaina dia miteny dia mihetsika araka zavatra hita sy rea ary tsapa. Andriamanitra nefa dia tena manohitra an'izany, manohitra ny fisaintsainana ara-pahitana, manohitra ny fomba fiteny ara-pahitana, manohitra ny fomba fihetsika ara-pahitana. Ato amin'ny Filipianina toko fahaefatra, Filipianina toko fahaefatra, vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 9 dia izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadana an'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany rahalahy, ninona marina, ninona manakaja, ninona mahitsy, ninona madio, ninona mateoti, ninona tsara laza raha misy atsara-panahy, ary raha misy dera dia hevero na hoe saintsaino eritrereto foana izany. Aoka izany no ibahana ao amin'ny fisainanao. Alleloia. Averiko vakiana ampiarahako amin'ny fanazavana ilay izy, dia ampiarahako amin'ny fihetsika, ary fantatrareo fa rehefa manondro ato aho dia manondro fahitana, ary rehefa makato ny tanako dia manondro ny finoana. Aza manahy na inona ato, ninona miseho, ninona tsapa, ninona hita, ninona renao aza manahy fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, zavatra rehetra vita mivavaka daholo. Alleloia. Ary rehefa mitoetra ato amin'ny finoana ianao ka mivavaka andininy fafiditsika dia izao ho tonga ao aminao ny fiadana an'Andriamanitra. Ato misy fiadanana fa ato tsy misy ka raha sendra tsy manam-piadana ianao dia mila haingana ato. Ny fiadana an'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, mihoatra noho ny zavatra hita amin'ny maso, reniny sofina, tsapanao ato. Ny fiadana an'Andriamanitra ato dia mihoatra lavitra noho izay hita amin'ny masonao ato sy heniny sofinao ato sy tsapanao ato. Hiaro ny fonareo izany fiadanan'Andriamanitra izany, hiaro ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary farany dia eritrereto saintsainy foana izay marina, ato ny misy an'izay. Amen. Izay manakaja, mahitsy, madio, mateoti, tsara laza, misy atsara-panahy sy dera, eritrereto foana izany, hevery foana izany. Efa maromaro tamintsika reto no nijanona tato elaela, ary inona zavatra nataontsika tato? Vokatra ny zavatra hita amin'ny maso, reniny sofina, ary indraindray ohatran'ny mafanafana hoditra. Dia inona zavatra nitranga tato? Nandeha ny fisainana. Marina izay sa tsy marina? Hitanareo ny tena loza amin'ilay ato amin'ity toerana mandeha amin'ny fahitana ity. Kohaka kely ndre mandeha no heninao sy hitanao fa ny sainao efa lasa lavitra, efa mivoaka alohan'ny kohaka.
dia mandeha moramora ny tanao mitsapa ny andriny zanakao dia ahoana ny andriny sainao ihany maniraka anao amin'io a jereo tsara le fisaina natao fahitana fa mampahory aveo amin'izay dia ahoana moa zany raha ohatra ka haniny eo tokoa dia ho voatazona azy zany dia ianao ihany mieritreritra eo mbola tsy misy daholo le izy fa ianao ihany raha ohatra moa zany dia ahoana zany koa ny fivelomana ary ato nefa dia ianao ihany no mandefa azy eo enkoatra nefa somary aza hitako ka ianao ihany mieritreridratsy eo mieritreridratsy falazaiko anao ny dikany hoe fanahiana sy tahotra ny dikan'izany dia hoe fampahoritena amin'ny fisaintsainana zavatra tsy izy zavatra mihiba zavatra negatif ary tsika rehetrrehetra efa samy nanao daholo tsy indray mandeha tsy indroa tsy intelo ary natsapitsika fa rehefa nalefantsika ny fisainantsika vokatra ny fahitana tonga ny apitso mikohokohaka amin'izay ilay kely dia izy ianao io ary le efa nahiko okizay io ary le efa natahorako midika zany fa nipetraka tatao fahitana ianao ary nampahory ny tenanao nandefa fisainana tsy izy mbola tsy mitranga akory le izy dia efa nenao ny lasa loha raha tsy riavana ato aza misy mijanona ato manomboka androany alleloia io ary misy molona tena mirehare mitsy hitanareo io ary le fanahiko raha nadasy raha vavy tsy miditra amin'izany intsony tsika manomboka izao tsisy voninahitra zany fa inona no ataontsika rehefa ato rehefa makato dia mitsikitsiky tsara daholo alleloia inona no ataontsika rehefa ato marina fa misy zavatra hitantsika fa tsika tsy miala ato fa atontsika dia mahita ny tsy hita alleloia mahita n'Andriamanitra miasintsika ato nandraisantsika fiadanana atontsika mbola afaka mivavaka amin'ny kafanam-po atontsika no afaka miteny amin'ny finoana atontsika mandray fitahian'Andriamanitra rehetra atontsika dia omen'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay angatahantsika na saintsaintsika aza alleloia ka inona ary ny saintsaintsika ato inona ny saintsaintsika ato ameko anao kely le verset teo dia iresaka le zavatra saintsaintsika ao Efesiana 4:20 aloha Efesiana 4:20 aro an'izay na hoe aro an'Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika aza araka ny herin'ny fanamasina mipetraka ao anatintsika amen atontsika dia mahita fahagagana mahazo mihoatra lavitra noho izay angatahantsika sy heverintsika fa inona le heverintsika ato novakitsika tao amin'ny Filipianina teo ilay zavatra heverintsika ato ninona marina amen marina dia ny tenin'Andriamanitra ninona madio famasinana zany tsara laza mateo tia misy atsara-panahy misy dera alleloia zay tsara rehetra araka ny tenin'Andriamanitra no saintsaintsika rehefa ato ny fahalebiazan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra atontsika dia tsy mahita tsy manana marina fa tsy marina tokana dia zay lazain'Andriamanitra ihany ka zay hita dia tsy marina amintsika fa zay lazain'Andriamanitra ihany no marina amintsika
ato no afahantsika mbola mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita valim-bavaka, mahita fanasitranana, atsika mbola afaka mamokina totondroka amin'ny teny hoe manoatra ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ato zany ianao dia afaka mieritreritra zavatra tsara foana. Halleloja. Za dia mahita zava-dratsy be dia be fa misafidy hieritreritra zavatra tsara. Satria Andriamanitra dia manome ahy mihoatra lavitra noho izay angatahako, fa tsy izay fotsiny, fa mihoatra lavitra noho izay heveriko aza. Halleloja. Mihoatra lavitra noho izay heveriko. Ka raha izay no ataon'Andriamanitra dia efa mibareko mihitsy ny eritreritro, tsy isaina zavatra ratsy fa ny tsara foana, ny madio foana, ny marina foana. Ao anatin'ny fotoana tena tsy misy ninonina dia ato mbola afaka miteny hoe mandray fitahiana manana ambiampy ato. Zany ange ny tian'Andriamanitra. Ato ihany ianao no akasitrahan'Andriamanitra, fa tsy misy ahitantsika sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Halleloja. Tsy misy azo atao. Ka raha tia hampifaly an'Andriamanitra dia aleoko mipetraka ato. Ka nozy ary ny olona ohatry ny adaladala ianao fa fotoan-tsarotra izao fiainana sarotra toza mandray fitahiana manana ambiampindray andro any, fa gaganana efa karakarain'Andriamanitra ho ahy, ampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay lasizay aho ato, ary salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra izay menakavy, voatahy izahay mitenena zavatra tsara be dia be dia mieritreritra zavatra tsara be dia be, dia izay ihany no azo atao ato. Asitehaka mafy an'Andriamanitra. Halleloja. Ato dia toerana fanambaninan'Andriamanitra miaraka amin'ny devoly. Fa ato amin'ny finoana kosa dia toerana isehon'ny voninahitr'Andriamanitra, sy hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra, sy hanandratanao an'Andriamanitra, tahaka ny Abrahama nampaherezy ny finoana izy ka dia nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ato ianao no marina. Halleloja. Satria ny marina amin'ny finoana no velona. Halleloja. Ato ianao no mahafinaritra an'Andriamanitra mijery anao. Fa indraindray tsika diso hevitra hoe rehefa tratra ny zavatra hitantsika dia mitomany ato anatin'ny fahitana ato ary mitaraina ato ianao a. Toy izany hoe Andriamanitra fa aiza ianao? Tsy fantatsika mihitsy hoe mitomany isika nefa tsy akasitrahan'Andriamanitra akory. Fa tsy maintsy manapa-kevitra ianao manomboka izao hoe ato. Halleloja. Ato aho mahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra, mahita sitraka aminy aho ato, isaintsaina ny zavatra tsara rehetra ato, isaintsaina ny fahalehibiazany aho fa ato dia valim-bavaka sy fitahiana, fanasitranana, fahagagana, zavatra tsara rehetra ato ianao no feno ny fahasoavana. Amen. Amen. Ato ianao no feno ny fanamasina. Halleloja. Fa raha ato ianao tsy feno ny fanamasina izany ianao, ato ianao fenon'ny devoly tahotra, fenon'ny tebiteby, fenon'ny orooro, fenon'ny tsenainy amin'ny aretina isan-karazany, ampitahoriny foana ianao ato. Ato ianao manao izay mampalaelo ny fanamasina, fa ato ianao manao izay mahafaly an'Andriamanitra. Raha nadasy rahavavy fotoana elaela izay niditra izao confinement izao, ary ambarako amintsika eto fa fizahan-toetra ho antsika fiangonana izao zava-misy izao. Fizahan-toetra izao, raha andeha amin'ny fahitana tahaka ny olona rehetra eran'izao tontolo izao isika, na hiavaka amin'izay tsika hoe andeha amin'ny finoana tahaka an' Jesosy, andeha amin'ny finoana ka hita ny voninahitr'Andriamanitra. Raha nadasy rahavavy manontany ianao mbola andeha amin'ny finoana ve ianao? Mitiafa ho an'ny Tompo raha mbola vonina ianao. Halleloja. Halleloja.
fandehanana amin'ny fahitana sy ny tahotra ny orooro dia fampahoritena manomboka any anatin'ny fisainana mivoaka any ambava miseho amin'ny fietsika. Mino anefa fa tsy mety raha ianao io no miteny amin'ny tenanao hoe andeha androany alina tena hampahorin'ny tenako sy tena ataoko tena marary mihitsy eo amin'ny foko a. Mety ve zay? Fa rehefa mijanona ato ianao ary matahotra ato sy manahy ato dia tahaka miteny an'izay amin'ny tenanao, teneno leo be an'le mandeha amin'ny fahitana. Ny olona mandeha amin'ny fahitana dia mahita, mandre, mahatsapa ary milentika ao amin'ny zava-misy. Ny olona mandeha amin'ny finoana dia mahita amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ary mahazo mihoatra lavitra noho izay angatahany sy heveriny. Tena samy hafa ireo toeran'ireo ary mananatra anao amin'ny anaran'i Jesosy aza hivezivezeny ireo fa aleo tonga dia mijanona. Alleloia. Mananatra anao amin'ny anaran'i Jesosy aza hivezivezena tsony ireo. Tia tena tsisy monga tsony ty. Raha misy fotoana tena ilana indrindra ny andehanantsika amin'ny finoana hatramin'ny tantaran'ny fiangonana teto ambonin'ny tany dia izao andro farany iainantsika izao no ilana hitoerana atao amin'ny finoana indrindra. Amen. Nananatra anao teo aza hivezivezeny ireo. Miteraka olana anao fivezivezeny eo. Fahavalon'ny finoanao zany fomba fietsika izany. Zany ilay atao hoe mianahana. Azonareo ve zany? Mianahana. Ary izay mianahana dia takan'ny samy takan'ny onjan-dranomasina mitopatopa. Amaky ten'Andriamanitra tsika ato amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany, toko voalohany 9:7. 9:7. Alovakiko hatramin'ny 9:8. Zao didy izao nomeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana tao fahininy aminao ireo, mba hoentinao miadi tsara ireo amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara. Amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara. Zay efa narinin'ny sasany ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Ratsy ireo izany vaky sambo izany mino fa atsika rehetrareto na somary ny anana aza teo dia amin'izao fotoan'izao kosa miala ato tsika dia makato ary tsy mivezivezy atsotsony. Aza ariana ny finoana sy ny fieritreretana tsara. Amen. Amen. Indraindray tsika miteny hoe zange tsy manoty fa ratsy fotsiny ny saiko. Rehefa mieritreritra zavatra, zava-doza, zava-dratsy, loza ianao dia efa tsy ao amin'ny finoana zany ny fisainanao sy ny eritreritrao. Mbola maki tenin'Andriamanitra ihany tsika atao amin'ny Jakoba
Jakoba toko voalohany andiny fahenina nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanana akory fa zay mihanana dia toy ny alon-dranomasina entin-drivotra ka atopatopany fa aoka tsy hanapohandray zavatra amin'ny tompo zany olona zany olona mirosaina izy miovaova amin'ny alehany rehetra jereo fa enjana be mafy be ny tenin'ny tompo amin'ilay hoe mihanana tsy mitsitsy mihitsy ny tompo tsy ekena tsony ny janonanao ato sy hivezivezenao ato amin'ity fahitana ity fa androany tsy maintsy manapa-kevitra entitra isika amen mba tsy tahaky ny alon-dranomasina nonjan-dranomasina entin-drivotra ka atopatopany tsy handray nininona avy amin'ny tompo raha nadasy rahavavy fotoana tena ilatsika fahagagana avy amin'ny tompo zao tena ilatsika fahagagana tsisy ohatr'izany zao fotoana tena tsy maintsy anaovantsika matotra amin'ny finoana amin'izay zao fotoana tsy maintsy andraisantsika zavatra amin'ny tompo amin'izay zao teneno fotoana andraisako zavatra amin'ny tompo amin'izay zao dikan'izany tsy maintsy mijanona matotra ato ianao fa tsy olona mirorosaina ka miovaova amin'ny alehanao rehetra hitanao any Andriamanitra halleloia halleloia fotoana andraisantsika ary tsy maintsy andraisantsika zavatra avy amin'ny tompo zao fotoana tsy maintsy mamatotra atsika amin'ny finoana fiakinana tanteraka amin'Andriamanitra zao ary manomboka zao aza vela izy zavatra marina aminao afa-tsy izay ampanaovin'Andriamanitra anao izay lazain'Andriamanitra aminao marina fa mamaky vaovao ianao mahita ianao fa zao tandremo sao mijanonao fa na mahita ary ianao aza miletika ao ianao fa ny zavatra rehetra hitanao sy tsapanao sy reniny sofinao dia natao hoentinao ambavaka sy apetraka ao amin'ny tompo fa tsy natao hipetrahanao halleloia ny hoe firiny ka firiny maty zavatra heninao hita amin'ny masonao tsy natao ampikorotan-tsainanao ka hipetrahanao ao amin'ny fahitana fa natao hoentinao ambavaka atao amin'ny finoana ary tsy midina mihitsy ny tanantsika satria atsika mahita an'Andriamanitra manao zavatra lehibe halleloia hitanao any amin'ny tompo raha nadasy rahavavy vao mivoaka eto ianao dia fantatrao ny zavatra ao anatin'ny eritreritrao ary ahafantatra ianao manomboka izao azafady fa leo be atsy azafady fa leo ao fa efa nanolo tena ary tapa-kevitra fa ho matotra ato amin'ny finoana amin'izay amen vao hanomboka hanafika ny eritreritra ao ny devoly dia ho gaga amin'ny fiantsika ao every fa mbola ohatran'ilay tamin'ny omaly ihany ianao rehefa mivoaka eto kanefa tsy fantany fa efa feno ny osotry ny fanamasina ianao zao ary efa tapa-kevitra tsara mihitsy ianao zao ny teny malaza amin'izao moa dia le hoe test dia hanao test izy amafy zavatra-dratsy izy mba ho foana mihitsy ty fivorinan-droany ity fa ho atondray ianao fa ho gagy izy fa ny zavatra lazainy dia vao mainka maromotra anao ato ka mampirehatra anao amin'ny alalan'ny vavaka sy tempinoana halleloia amen dia mbola hitoy indray izy raha afaka pitsy hoe ianao ve dia mba niova nefa tato ihany tsika hatramin'izay dia mbola andefa ilay zavatra tena le mora mampatahotra anao iny izy fa ho talanjona amin'izay izy ka hianahana hoe fa ino ny tia nataon'ity ramatoa ity fa tamin'ny teo aloha izy nampitahoriko tato fa tena mangorory tsy matory ary lasa kizitina be amin'ny atoandro dia mivazavaza amin'ny zanany sy mivadiny ary miteny foana hoe ho faty fa nomeko azy ho fampitahorana enjana indrindra fa ino ny tia ataony
nideran'Andriamanitra izy nankalaza ny fahalebiazan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny zava-misy, zavatra hita, ny zavatra tsapa. Hogagy izy manomboka androany fa ho asiny ianao fa tsy ho voatarika. Amen. Satria efa nanapa-kevitra ianao androany. Iara-hitsangana isika dia hanolo tena ho an'izany afatra izany ranadasy rahavavy. Halleluja. Andalo ady ianao fambarako aminao androany, tsy ady apotika anao fa ady tsara ny finoana, satria zao ny fotoana itoerantsika amin'ny finoana, ary zao dia tena fotoana ilana finoana mihoatra lavitra noho ny tamin'izay lasa rehetra zay. Teneno hoe tapa-kevitra handeha ampinoana amin'izay ary afotsika rehetra hivavaka mafy hanolo tena ho amin'izany sika. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao raha mbola afaka nizara ny teninao androany. Mankasitraka, midery, manome voninahitra anao Tompo, manandratra anao Andriamanitra. Sambatra izay fa ampianarinao. Halleluja. Ary androany zay dia manapa-kevitra, androany zay dia manapa-kevitra fa andeha amin'ny finoana hisaintsaina ny tsara rehetra ao amin'Andriamanitra. Manomboka androany dia tsy azo ny devoly fandriana fisainany ratsy, fisainana tsy izy izahay, fa manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy miova ny fomba fiainanay, miova ny fotom-pisainanay, miova ny fihetsikay, miova ny teny alohan'ny vavanay. Tsy miteniteny foana intsony izahay, tsy manaonao foana intsony izahay, satria miova ny zavatra sainay. Hitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izahay, hitoetra ao amin'ny finoana izahay. Misaotra Tompo, misaotra raiko, misaotra raiko, misaotra raiko. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.